resy tsy ankoraina ary ny maharesy tsy obiana. Antananarivo atao potsika ny tsirairay. Ary izay fitiavantsika n'Antananarivo izay no everiko fa etitsika andamina ny tanàna, etitsika koa anangana, anorona ary indrindra ampirahinantsika izay fitiavana an'Antananarivo izay. Faresako matetika hoe efa hitanay fikafikany tinina fa mifanontaniana petrako aminy teny hoe rehefa mitakika venareo tamin'ny députation dia manao ny asa ny seny tsy misy ny alabato fa rehefa resy kosa anareo satria efa hitanay lay teti-dratsinareo efa leo anareo mivoaka dia lazaina fa tsy miatsa seny mbola mafisiko fa mbola tokony ho tsara mohiny ny vato teto Antananarivo indrindra teo am-bobotany fadimy fa saingy teo le Paly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka an'izany ity vaovao malagasy ny tontolon'ny famoahana vokatra vondromaika navoakan'ny seny no zaraintsika eto mahakasika fivitianana ben'ny tanàna izay ary fa indrindra raha politika raha pirenena amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao iteneninantsika izao dia nivoaka mpandresy hoy zareo i kandidam-panjakana Harald Ramanantsoa nahazo vato izy 43,24% izy nivoaka mpandresy ho ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra izay. Laharany faharoa dia Itojo Ravalomanana nahazo vato izy 36,24% ary fahatelo dia Tahina Razafijoely nahazo vato izy 11,99% ary laharany fahaefatra dia Gaspard Fensoa nahazo izy 5,49%. Ary raha jerena ny endriny tarehina amin'izao fotoana ohatrany tsy faly satria avy amin'ny halabato marina zany satria misy proof ho hazavaitsika misy kokoa izany rehefa avy eo. Ary amin'izao fotoana izao manko dia maneho hevitra ny fomba fitondram-pandrakana izay tarehin'ny Ramatoa Rina Rakotomanga fa hoe mazava zao ny sary, mazava zao ny resaka aorian'ny isika rehetra miaraka amin'ny Rajoelina Irmara dia ny fivoy no hery politika mivelatra manera ny faritany Antananarivo manaraka azy ny tsy miakana ary fahaefatra farany dia ny tiako i Madagasikara ny tim zany. Tsara hakana lesona amin'ny fanaovana politika ny ity fivitianana ity ny farana hatreo ny fizaraham-bato eo amin'ny antoko-panohana ny Filo Rajoelina sy ny mpanohana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Mivadika vaovao ny pejy eo amin'ny tontolo politika raha ny faritany Antananarivo no resahana. Ndao amin'izay hiasa sy hiroso fa atsahary manomboka eto ny adilay politika feno fifananjena sy fanambaniana fa izay no voalazan'ny vahoaka tena vahoaka leo korontana sy fanenjena ary adilay politika tsy ahitambokatra ny malagasy miandrandra fandrosoana ny pitifidy malagasy manerana ny faritany Antananarivo hajao ny safidy vahoaka raha tia tanindrazana marina ny mpanao politika rehetra. Ny fivoy dia tsy antoko politika toy ny mahazatra fa vondrin'ireo tantsaha mivondrona mba hampivoatra ny tontolo ambanivohitra tarihina enjeniera mikirakira ny fambolena sy mifoina izay manana solombavambahoaka ihany koa mirary soa ny fivoy ary manome ny mahereza ny antoko timo sy ny antoko politika rehetra mitolona ho lehibe eto amin'ny firenena fa tsy nahazo olomboafidy mihoatra ny fivoy sy ny tsy miakana ary ny Irmara. Miova ny tantara-pirenena mivadika ny pejy politika eto amin'ny firenena ndao handroso sy hiasa ho antanindrazana. Fakafakatsika makasika fanokevitra natao ireo fomba fitondram-pandrakana izay amin'izao fotoana izao ty fa handetsika hijery ny fanokevitra nataon'ny Raboelina Andry amin'ity raha makasika ny fivitianana ben'ny tanàna ity manoloana ny toe-draharaha politika amin'izao sy kosoka mibaribary tamin'ny fivitianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina hoy ny filohan'ny antoko ARP Anjomara sy Rivobaovao Raboelina Andry tao amin'ny pejiny mba manontany tena tahaka anareo ihany koa aho izay mandresy amin'ny fivitianana tao farany iny na izay resy ve no tokony ady hevitra izao sa ny hisian'ny fivitianana karakaraina izao fitondrana izao sy ny seny ankehitriny io manoloana ny fandikan-dalàna maro raha tsy resaka afa-tsy ny resaka ordonnance natao farany teo mbola azo raisina hanan-kery ihany ve ity fivitianana ity raha toa ka ho raisina hanan-kery izany raha oviana vao hisy mpandika lalàna amin'ny fivitianana na kadita na olo-mpanjakana na manam-pahefana na olo-pirenena tsotra
ka hoe izaka ny vokatry ny fandikan-dalàna nataony arak'izay voalaza ny lalàna. Mila atao fototra ny fitantanana ny firenena, ny fahamarinana sy ny fanarahan-dalàna. Maro ny faneho-kevitra nataony olom-pirenena amin'izao fotoana izao mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna nataony na io kandida io na ireo mpomba fitondram-pandrakana na ihany koa ny tompon'andraikitra ny CENI zany. Itsika manko zao miandry ny fitsarana, nefa kosa ao koa hotsarovintsika fa na dia miandry ny avy amin'ny fitsarana atsika fa tsy maintsy ry zareo ihany no mivoaka mpandresy io. Na dia nitory aza atsika, na dia mitondra taratasy proof aza atsika dia zareo ihany mandresy satria zao efa fantatry ny CENI ine zany atsika manana proof. Fa manintsy nataony confrontation na hoe verification isa-dolo BFV par BFV na isaky ny fokotany rehetrarehetra hoe manamarina fa olona ty ve tena ao amin'ny fokotany. Matoa zay tsy natao zao no fatahorana. Ary ataontsika ohatra zao rehefa misy olona mangalatra, omeo ary proof fa hoe tsy mangalatra anao. Ohatra zany zay. Ny ataontsika hoe ny mahatratra am'zay hoe amena proof anao fa anao fa tratra mangalatra. Ny mangalatra zany mahimahy zareo satria tsy miatrika, tsy sahy hanao izany verification na confrontation zay amin'ny candidat. Manana zoany ny candidat rehetrarehetra hanao an'izany. Ary ny CENI manana fotoana nomeny lalàna zay hoe hatramin'ny 25 na 24 na 26 décembre afaka alohan'izay afaka manao an'izany alohan'ny famoahana ny vokam-pifidianana vonjy-maika zay. Matory zareo mana ny mahagaga ihany koa ireto mpomba hoe mba mahaiza resy, zany hoe miona mahireza zany fa resy. Fa indrindra ireo mpomba na tsy mpomba zany mandany ataontsika hoe mandinika raharaham-pirenena. Izay foana zany hiainantsika zao nefa génération technologie amin'izao fotoana izao na mangalatra toina ahoana zao efa fantatra tonga dia mivoaka eo amin'ny réseaux sociaux. Ka tokony mba hatonga saina zavatra zao mba ilaina mba hoe ho hisy fahamarinana zany. Raha ohatra ka hoe natao confrontation ny daholobe rehetrarehetra, natao verification rehetrarehetra, na dia ny resy asa mba hoe mba mahay ny olona matotsy natao zavatra zany dia misy raha mampiahiahy ao. Inona ary no mahatonga ny CENI sy ireo mpitondra fandrakana reto zany foana ve niaina tamin'ny génération ataontsika hoe tamin'ny kalalao zao tamin'ny 1900 jusqu'à amin'ity 2024 zao. Teknôlôjia efa avolenta zao amin'izao fotoana izao ity. Raha misy ataontsika hoe fangalarabatana zavatra atao tonga dia miparitaka amin'ny réseaux sociaux. Ka raha sihitsy raha mitahaka an'izany ny candidat sy ny mpomba ny candidat rehetrarehetra manohitra izao tsirarina izao. Oviana ihany vao ataontsika hoe hisy zany fahamarinana zany. Ka eto dia manambara ny milaza atsika fa ny mpitondra fandrakana sy ny CENI mihitsy no mitarika ady korontana eto amin'ny tany sy firenentsika. Raha ny vonona ry zareo raha ohatra ka hoe tsy tia korontana, sahy ny joro nanao fasafasy amin'ny candidat hoe ok ary ndao raisintsika zany fangatanareo zay andaontsika anao latabatra boribory ho jerena ny Tsiprieny A jusqu'à Z na ambony jusqu'à ambany hoe aiza le hoe takinareo, aiza le zavatra ataontsika hoe mampiahiahy misy ordonnance nivoaka any dia andao noho zany initiative avy amin'ny CENI no ilaina hoe ok ndao ary fa ataontsika zany. Matoa zany natao vonjy-maika zao, natao maimaika noho ny fatahorana zany ve. Averiko indray le zavatra teneniko tamin'ny voalohany hoe ny mpangalatra raha ohatra ka nareo tsy mpangalatra omeo ary ny proof mba henonay hoe zahay dia tsy mpangalatra dia retoretorety ny proof. Zahay na hoe ny mpanohitra avy aty koa dia miteny hoe nareo dia mpangalatra dia retoretorety ny proof. Dia eo nareo zany manamarina ny zavatra tenen'le mpanohitra hoe diso ty na hoe tsy marina ty. Fa enty zany le proof na amin'ny alalan'ny sary zany, na amin'ny alalan'ny feo zany, na amin'ny alalan'ny vidéo zany, na amin'ny alalan'ny fampiasana ireo tsy mety ane ny fampiasana fitaovam-panjakana reo zay no zava-misy eto an-tany sy firenentsika fa mafakana itsika eto. Koa maro manko ny faneho-kevitra atao ireo mpomba fitondram-pandrakana ity fa mba manakaiza resy hoe mahaiza mionona reto oviana ihany mba hisy fangarahara na hoe fahamarinana zany. Raha sahy tokoa nareo atavo zany. Raha resy ane zahay mionona, resy ny mpanohitra dia mionona amin'izany rehetrarehetra zany. Matoa tsy sahy manao an'izany dia misy raha ao, misy zavatra fenina ao na hoe misy fangalaram-bato ao. Rehefa nareo mino hoe nareo efa mandaontsika hoe mpandresy zany, ataova ary le izy hoe zahay dia mpandresy, ataova ary le fasafasy jerena confrontation amin'ny zavatra zany. Atsika manko zao miandra am-pitonina hoy zareo avy amin'ny fitsarana fa mpandresy manko zareo zay amin'ny vokatra vonjy-maika na vahoaka ny CENI zay na ovy na ho vato. Atsika mila mitambatra, zay mitambatra vazy misaraka ho fasika. Ary na ho tonga ho ataontsika hoe avy amin'ny fitsarana io tsy maintsy zareo ihany ny ho lany eo
na andeha hanao fitoriana antsika hoe raisina fa zany fa tsy mitombra zavatra efa ela zany na dia manana profo ataontsika tenentsika teo zay tsy mahanaika an'izany zareo fa tsy maintsy zareo ihany no mandresao ka miomana antsika dian'izao satria zavatra araka hitantsika manko ny fomba fanaovanao politika rehefa niditra tamin'ny fitondram-panjakana filopirenena Andry Rajoelina dia taorian'ny tetezamita efa tsy tian'olona manko izy tamin'izao fotoana zany dia amin'izao fotoana zao tsy raha hita tableau zany TGV zany raha ohatra ka eo anatrehan'ny team dia tsy miteny zany ary mety tataka be ny score fa hoe ny mampirehareha ny reto nareo ane taloha ny mampara amin'izao Irmara zany hoe Irmara ty tompoko lahy tompoko vavy tsy Andry Rajoelina zay mahatonga anarany hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina zany hoe maro antoko politika ao ny avy ao ny harakisika sy voatanisa eo ihany koa vovonana fa indrindra misy ihany koa ny indépendant zay manampy manohana ny filopirenena Andry Rajoelina koa mirehareha nareo eto nareo tompoko lahy tompoko vavy dia tsy manana valera satria karazana mikontra manohitra olona tokana olona ray na antoko anankiray tsisy moa zany fa filoha marakara valomana ny antoko politika rehetrarehetra noho ny fatahorany lehibe indrindra dia miteny nareo fa Andry Rajoelina dia mandresy ny filoha marakara valomana non tsy mandresin'izany mihitsy Andry Rajoelina zany fa nareo mitamba be antoko maro be vovonana maro be indépendant maro be mikontra filoha marakara valomana manampitra oatra koa ireto mpitandro filaminana manampitra oatra koa ireto mpitondra fandrakana seny rehetrarehetra voavidim-bola mazava ane zany matompo antoko politika reo mitafiditra ao anatin'ny Irmara ty na indépendant reo dia amena vola misy zavatra organisation na association atao zareo ao mba hikontra olona anankiray tsy zany fa marakara valomanana dia mirehareha ny pomba ny fitondram-pandrakana fa hoe io fa resinay mbola tsy misy hoa antoko matandraka raha tsy raha valomanana rery ihany TGV zany tsy hita tableau ave zany anie tsy hita tableau hiarakisika zany tsy hita tableau leader fanely zany tsy hita tableau fa noho ny fitambatambarany rehetrarehetra reo plus indépendant plus ny CENI plus ny gendarme plus ny miaramila manohitra antokotokana zay tozay ry voaka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy ny famakafakana ataontsika izay anjakany ihany koa amin'izao fotoana izao dia nalozany satria anjakany ireto ambany tanàna ireo solomavambohoaka ihany koa izay mifehy any zareo zay rafidy zay na Naivra Olodina sy ny sisa tsy voatanisa izay lasa manjaka amin'ny kapitaly Antananarivo renivohitra zay manana mahizy azy ny ambany tanàna eto dia tsy manambanimbany olona ny olona rehetrarehetra dia mitovy fa kosa miteraka ataontsika hoe fanambanina ny zava-misy ny mpitondra fananjakana manao ny nataony zany hoe mizara vasy rehetrarehetra iny karazana hoe mety zany amin'zareo zany dia lasa miaritra ny fijaliana mandritra ny 5 taona ka izany indrindra mila mitsangana rehetrarehetra mahatsapa an'izany hoe ireto olona reto ve no mitondrana eto amin'ireny vohitra kapitaly na Antananarivo zany ane kapitaly ny kapitaly rehetrarehetra tompoko lahy sy tompoko vavy dia tsy ahitana bidon jaune zany na hoe misy fa amin'ny sisiny na vitsivitsy par rapport na ataontsika hoe lasa fihemorana ane zany eto teneniko amafesiko indray fa tsy manambanimbany fa miteraka fanlasa fanambanina ny zavatra iaretana mandritra ny 5 taona no zava-misy iainana satria ry zareo no manjaka zareo ihany koa karazana mifehy miaraka amin'ny fitondram-pandrakana fnombo ny fanaovana politika zava-misy izay agasy zay tompoko lahy sy tompoko vavy no afaka nozarentsika eto koa azadino hatrany miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika matsaratsara zavatra izay fafito sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina tena mifampikotroseny na tena mifampikotroseny resy tsy ankoraina ary ny maharesy tsy obiana Antananarivo atao potsika tsirairay ary zay fitiavantsika ny Antananarivo zay no everiko fa etitsika andamina ny tanàna etitsika koa anangana anorona ary indrindra aprahinantsika izay fitiavana Antananarivo izay voaka ny valim-pifidianana Vonjimaika isorana ny CENI
mandroso itsika ary miaraka izay no ahafahantsika mitondra fanovana tsara eto amin'ny tanànan'Antananarivo renivohitra Madagasikara. Faresako matetika hoe efa hitanay fikafika ntinina fa ny fanontaniana petrako aminy teny hoe rehefa mitakika venareo tamin'ny députation dia manao ny asany izy tsy misy ny alabato fa rehefa resy kosa anareo satria efa hitanay lay teti-dratsinareo efa leo anareo mivoaka dia lazaina fa tsy miasa seny mbola mafisiko fa mbola tokony ho tsara mohiny ny vato teto Antananarivo indrindra teo amin'ny tany fadimy fa saingy teo le pepaka ditinima fefa voatotra avokoa ny rehetrarehetra tompoko tamin'ny députation dia samina fantatra fa nangala-bato tinina nanao exetra ny tinina fa nandevitra izahay fa tamin'ity fividianana ben'ny tanàna kosa tena rahanay maso azo jusqu'à da ny teny am-poriporitany fatimy ka tamin'ireo arrondissement enina dia tao am-poriporitany fatimy no be fatondrindra ny Iromary satria tratranay avokoa le pepakaty ny olona ranety tsy malala zany député Timma zany akory am-poriporitany fatimy satria alabato ary le teo ara mbola misy fitoriana ena adeloka sy fitaranana koa andremdra dia fanjakana fa tao mpamitokana ny olona nay PDB dia ny sakanana tsy afaka mifidy fena dia ara-dalàna iny nandresy izahay teo Antananarivo renivohitra indrindra teo am-poriporitany fatimy fa mbola tsy afa-po izay satria nisy mpitandro filaminana sasatsasany tsy nanao ny asa.